Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta no irebako anareo rehetra zay manaraka ary koa mihaino zao fandarana izao zay ndreketako ny mpitandrina sofinirindram-boasorona na aiza misy anareo. Ny fahasoavan'Andriamanitra nio amintsika rehetra ady mba ho tanteraka amintsika amin'ny fikas'Andriamanitra araky ny teniny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa nina fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao. Jaona 3:9-10. Ary fantatsika tsara fa misy no famantarana rehetra efa ho avy Jesosy. Ka dia toizanainy zao fanazavana, fampianarana satria maro ny olona no tsy mba mivatoetra, mivavaka, mifanafo fa tsy mivatoetra ary tsy mahita fahagagana ihany koa ka mahatonga an'izy ireny lasa tsy mino na miemotra. Ka noho zany dia satria tenin'Andriamanitra no dinihina sy azavaina dia hivavaka tsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra, finao le tompo ny fahefana sy ny hery rehetra, Andriamanitra masina, masina indrindra, Andriamanitra ntsitoa no ananoratana zao vavaka zao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zay mbola mifona ho anay mivavaka tsy hitona mitondrany rano anatrehanao, ka nekenao anay ho marina ary nandraisanao anay ho zanaka ho an'izay rehetra mino ka ny fanamasika menao hitarika anay sy mitantana anay. Ka dia ankalazaina ianao mena voninahitra Andriamanitra ary ianao ny hitondra amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny teny any amin'ireo olona zay mitady famonjeny fiainana. Dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra, ho anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Zao dia ho dinihitsika indray ny amin'ny hoe ny aretina. Ankehitriny moa dia misy ny aretina hoe Covid-19, misy koa ny aretina faharoa hoe variant delta, maritaky eran-tany. Zao ndray koa dia misy koa zany aretina zany hoe IT, zay avany amin'ny nosy la rayon. Ary matahotra ny olona. Ary dia manery ny fanjakana lehibe tsy maintsy manao vaksiny ny olona. Ary eo indrindra no iorena ny finoan'ny olona mino. Fa ny olona amin'i Jesosy tsy mba tratra ny aretina. Efa nampanantena Andriamanitra tsena ao amin'ny Salamo fa 1:20. Zay ovakitsika zany Salamo fa 1:20 zany. Nampanantena Andriamanitra ho an'izay tena miorina ao amin'i Jesosy. Tsy zay rehetra mivavaka rehetra akory anefa dia ao amin'i Jesosy. Satria nisy olona tenain'i Jesosy soa nanao hoe maro anao amiko amin'izany andro zany hoe efa naminany tamin'ny anaranao zahay, efa namoaka deminity tamin'ny anaranao zahay, nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay. Kanefa hoy Jesosy hoe tsy fantatra akory nareo hatrehatrany, mila amiko nareo fonao meloka. Matteo 7:4-7 misy an'izay satria tsy rehetra manao koa tompotoko Jesosy no mandray mifanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony ndraiky zany an-danitra. Ka mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra tsika araky ny teniny raha teo. Ka misy ny aretina. Azao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 1:20 ho an'ny olona zay mino. Olona amin'i Jesosy tsy mba voakasiky zany. Salamina izao dia tsy mba manao an'izany vaksiny zany fa mivaksine dia ny ran'i Jesosy. Ary nitoriana tamin'ny olona. Paritako ary efa misy olona aza any Frantsa any. Frantsy atsimo dia efa malay tsara hoe ny ran'i Jesosy ny vaksiny. Zay nasosotra ny olona sasany, mety natetra ny hafa koa. Kanefa dia tsy hanao vaksiny zany nareo. Kanefa dia finoana le ran'i Jesosy antoko ny fiarovana, fandresena, vaksiny ary tonga ny teny ho zanak'Andriamanitra. Salamo 1:20. Dia ny andiny ny 4 ka hatramin'ny 1:20 novakitsika. 4 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy aminao hoe ary volony elany no anaronany anao ary ambany elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Hoariny amin'ny akoho miarony zany eo ambany elany zany ny olona mino. Ka Andriamanitra mampitaony ao ambany elany. Fa izy no anafaka anao araky ny teny eto no volony elany no anarony anao ary eo ambany elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe
ny famarinany voaro tanteraka zany le olona raha voatarany vony ambany elany sy apinga kely sy apinga lehibe. Andiny fadimy tsy atahotra ny ororo ny aliny ianao ororony tany ao ny ororo tany mety mahazoka mimpanjera-trano mahafato mampiresaka ny tany de mitelona ny olona ny tany tsy atahotra ny ororo ny aliny ianao na ny zany spika mandeha amin'ny andro ao ny tafio-drivotra toy ny cyclone zany tafio-drivotra mahery na rivotra mahery mihitsy de tsy atahotra nohony am'izany. De ho koa ny andininy fahelina na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tataovonana ao ny aretina coronavirus tsy voalaza fa mandripaka na amin'ny andro na amin'ny alina ao ny variant delta ary ao koa reo arety vao tonga manambara fiefa ho avy Jesosy andro farany zao poipotra maso fotsiny zany aretiny zany ary be ny olona matahotra satria be ny maty toizantsika ihany amin'ny iny fafito hatramin'ny 20 na de isy arivo aza lavo eo anilanao sy ray aly eo ankavananao de tsy atahotra de tsy hihatra aminao zany na de nisy arivo aza lavo anao na ray aly eo ankavananao de tsy hihatra aminao tsy hahazo anao zany zay ny tena dikany tsy hotratran'zany aretiny zany ianao. Andiny ny fahavalo hijery maso fotsiny ianao ka tsy hitanao zay amalina ny ratsy fanahy. Misy manontany hoe ka misy mpivavaka mpitandrina pretra maty le ao am'le finoana misy tsy mety ao am'le finoana mila dinina tsara sy ny fanarahana ny ten'Andriamanitra hoe fanaraka ny ten'Andriamanitra ve ny zavatra zay mahatonga mivavaka. Andiny ny fahavalo averiko hoe hijery maso fotsy ianao ka ho hitanao ny amalina ratsy fanahy tsy hijery fa maheno ihany koa. De hoy ny andiny ny fahasivy satria ho ianao iaveo ianao no ariko sady nataonao finanao ny avo indrindra. Andriamanitra natao raha ny fonany rano Jesosy de tsy mikasika anao ny ratsy araka ny ten'Andriamanitra nohony amin'ny ranjana koa tsy avelo kiditra aminareo lozandringanareo sika diovina amin'ny ravo koa ny zavatra rehetra araka lalàna na resy azy izy ireo nohony amin'ny rano Jesosy ny teny filazana azy. De toizantsika ny andininy fafolo de tsisy loza hanjoanao na aretina nakaiky ny lailao. Tsisy loza hanjoanao na aretina nakaiky ny lailao be ro arety efa nandalo erantany ninina tam'trano fiangonana jeorena tsisy voany zany aretiny zany. De ohatra andiny 20 fa izy andidiny anjeliny ny aminao ka mba hiaro anao eny am'izay rehetra alianao. Azo antoka zany azao atsika de andinika eny eo amin'ny aretina avy aiza ny aretina misy loha azavany atsara mazava tsara hoe rehefa tsy mitandrina ny olona eo amin'ny sakafo ao amin'ny fiainany tratra ny aretina ohatra tsemboka le olona mafana be ny tsemboka de manala akanjo de mankeny amin'ny tafio-drivotra tsy sofon'ny rivotra de diran'ny rivotra satria ny maskoditra ny porra misokatra de ahoana diran'ny rivotra mangatsika de iny fa koka ary tena mampalefa misy tena tratrany aretina mafy mihitsy. Zay zany tsy anisan'ny tsy fitandremana. Misy koa ny tsy fitandremana de zao misotro ronono mafana le olona perany amofo avy eo izy de mangetata de lasa indray nitaja rano mangatsiaka sotrony mafana nampina mangatsika de korotana ny kibo zakan'izany koa misakafo mafana de misotro rano glasy de mikorotana ny kibo de marary. Zany zany atao hoe tsy fitandremana. Na misy koa natao hoe tsy fitandremana de zao koa efa reraka de miaro tory mijery télévision eo mijery télévision de farany de reraka de marary. Zany zany nataonay hoe aretina azo amin'ny tsy fitandremana. Aretina azo amin'ny tsy fitandremana. Mila mitandrina zany tsika. De tahaka zany koa hoe ao zao tao amin'ny aretina coronavirus tony be mitady vaksiny kosa de minony le rano Jesosy tsy makasika any mihitsy le raha ny aretina satria le rano Jesosy tena azo antoka. Re olona tsy mino am'zany indra re olona tsy miraraha an'Andriamanitra fa manompo devoly de tezitra am'zany de njeny le olona mino amin'ny rano Jesosy indrindra reo dokotera ao anatin'zany fikambanana zany de tezitra de njeny le olona mino ny rano Jesosy ary ataon'zay tsy azonony mitory ny afatr'Andriamanitra.
zay zany ny aretina avy amin'ny tsy fitandremana tsy mitandrina le olona ary anankiray ko mandeha amin'ny alina tsy mitondra lampe de poche tsy mitondra zavatra manazava ny lalana de tsy mijery tsara lany de tafitona de menjera de maratra zany ko nanisany tsy fitandremana ary de mila fitandremana tsika zany am'izao fiainany zao satria sao de tratran'ny aretina sady aminay zao zao tsy mba tratratratrany zany aretina zany e mikohoke voansery marary an'zao hoe marary an'zao ary raha mandiniky nareo na zao nitoerany taonako zao zao dia 20 taona zao ama 20 taona zany de tena mbola matanjaka tsara ary ny maso tsy mbola manao solomaso misy fa jesosy kristy ny solomasoko de mahita tsara zany zavatra mitranka misy ndreny atao hoe aretina avy amin'ny devoly misy ola tsy mino ny fisin'ny devoly sy ty fisin'andriamanitra de tsy hita zay arery fanafody ho azy fa maty fa misy aretina avy amin'ny devoly raha ndinina ny atao amin'ny soratra masina de misy olona voan'ny devoly aretina avy amin'ny devoly le aretina raha mamaky tsika eo amin'ny Matio 10:10 manokony 11:20 ka hatramin'ny 7:20 misy fanazavana eny anelanelany eny Matio 10:11 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe de niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona zatra ny toerana de nandeha tany izy ary indro nisy vehivavy ka nanita anankiray nivoaka avy am'izany tany izany ka nanao taminy hoe mamindrafo amiko tompo zanaky David ô zanako vavy ampahorininy deminy loatra ty vehivavy kananity zany zany zay tsy azo mifandrerisera amin'ny jiosy zany kananitany afireneny nefa sananatony izy noho ny andrenesiny amin'ny Jesosy ary noho ny finoany fa Jesosy Kristy rery ihany no mafaka ny zanany ampahorin'ny demony iny zanany vavy de niantsoantso izy araky ny teny eto hoe mamindrafo amiko tompo zanaky David ô ny zanako vavy ampahorin'ny demony loatra fa izy tsy namaly teny azy dia nanatona ny mpianatra ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy atahorontsika amin'ny mahadiosany Jesosy zany de toa tsy namaly izy raha dinina fa ny ten'Andriamanitra tsy ho natao any jiosy ihany natao an Jesosy fa zao no voalaza ny baiboly hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany tokony mba tsy ho very zay tamino azy fanafia manakirany fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao fa ho amin'ny Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloko izao tontolo zao fa mba monjena izao tontolo zao ka amseho izy zany hoe za jiosy ka raha niantsoantso raha matody ohatrany tsy namaly izy fa ny lalany ihany no zorany ny diany ihany no nandianany raha nahitan'izay mpianatra de nyteny hoe miantsoantso mafy ataorintsika ozy ka roa ihany izy de ona ny toyany 9:20 ary izy namaly ka no hoe tsy niranako afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely raha dininy zany teniny zany Jesosy de teny amin'ny mahadiosy azy satria ny baiboly tsy milaza hoe tsy nirahana ho an'ny Israeliany fa tsy ho an'izao fa ho an'izao tontolo zao janao tsara eto tsy nirahana afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely kanefa de izao tontolo zao na niran'Andriamanitra ny Jesosy fa amin'ny fisaina mahadiosy zany a no niteneneny io amin'ny mahadiosy azy de hoeny mpianatra tsara hoe mahadiosy azy de toizatsika ny toeny 9:20 fa nanatona ihany raha vehivavy de niankohako ateo anatreny ka nanao hoe tompoko vonjeo aho raha matoa zany raha vehivavy zay nanjanaka vavy anao de zao tsy nieritreritra an'izany fa fantafo zao ty lehilahy ty najiosy azy tsy hanavakavaka mihitsy fa iaino ah izy iaino fitarainako izy satria le Andriamanitra ivavahany a de manitra mamindra foso mianatra mahari-posa be famindram-po tsy mba mandaha teny manakariva tsy mitahiry fatazery mandrakiray tsy mba manao amintsika araka fahotantsika tsy mba mala antsika araky ny elontsika fa tahaky lavilanitra ambony tany abe famindram-pony am'izay matahotra azy atahaky ny alavitry ny atsinana na mandrefana ny alavitra ny esorany fahotantsika amintsika araky voalazo amin'ny salamo 7:1 ka hatramin'ny
fa 12 hitantsika am'zany fa tena zava-dehibe le vehivavy zany a nandrosy any de nikohoka vonjeo aho de toizy atsika ndray ny toy eny andininy eny ambarapolo fa izy namaly ka nanao eny tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny amboa kely jiosy de mihevitra ny hafa firenena toy ny amboa kely ny ambo biby maloto ka raha nandreany zany raha vehivavy de aonao zisy ny andininy fito ambarapolo fa hoy raha vehivavy marina zany tomboko fa na de ny amboa kely azy mba mihinana zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany de namaly Jesosy ka nanao taminy hoeny raha vehivavy lehibe ny fononao tongava aminao araky zay irinao de sitrana zavavavy tam'izay ora izay mahavarina ty vehivavy kanana ty de nahafantana fa zao de amin'ny mamparary ny zanany vavy ary vakitsika le teny araky ny teny ety hoe ary indro ny vehivavy ka nanita anakiray nivoaka avy amin'ny tany zany ka anao amrafo amiko tompoko zanaky Davida ao zanako vavy amporiny deminy loatra mahagaga afa firenena tsy jiosy nefa malala hoe zanako vavy amporiny deminy loatra melatsiny fa mbola nijery an'le andiny aiza le izy de zay zany teny nambarany teto indindro amroapolo hoe ary indro nisy vehivavy ka nanita anakiray nivoaka avy tamin'ny tany zany ka niantso nanao hoe mamindrafo amiko tompo zanaky Davida ao zanako vavy amporiny deminy loatra nagaga fa na tsy jiosy aza le olona de mahafantatra hoe misy zany deminy ka natonga azy niantso ny taraina tamy Jesosy de sitrany le zanany Jesosy zany a de manafaka ny olona zay olona ampaoriny deminy ny devoly zany mitondra aretina hitatsika koa ao amin'ny soratra masina koa de hovakitsika le izy satria tena mampalahelo ao am'ty marika toko fasivy ndray no ahitatsika an'izay de vakitsika manomboka ndininy 11 ka hatram'izay 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe vakinary zavatra lehibe ny ambany ary izy nanatona azy hoe ino no tadiavonareo iadinareo hevitra amin'ny ireto Jesosy nanatona ny avany an-tenimbotry izy niaraka tamin'ny Petera sy Jaona niseho taminy teo Petera Mosesy sy Eli de rehefa avy any izy de nahitan'ireo mpianatra tamingorona miaraka am'ireo vahoaka marobe de hoy izy ary izy nanatona azy hoe ina no iadinareo hevitra amin'ny reto ary ny anakiray tamin'ny vahoaka namaly ka nanao hoe mpampianatra eo nentiko hoe ty aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy mona ary na aiza no azony azy dia ampititsinjiriny izy ary mandoa vory dia mikitsonify sady valaka dia valaka ary niteny tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka izany fa tsy hainy fa nanontany sao de lehilahy anakiray izy mananjanaka voandeminy ory de ory io rangahy io malahelo mahita ny zanany marary izy moa tsy alahelo rehefa paoriny demony iny zanaky na marary de izy zay natonga azy nitaraina tamin'i Jesosy de toizatsika ny andininy 7 no midina Jesosy namaly azy hoe ry taranaka tsy mihina mandra-pahoviana no hitoerako aminareo mandra-pahoviana no andeferako aminareo ento ty amiko izy nalahelo an'le rangahy Jesosy saingy zao nanomety siny any Jesosy adinina zany teny zany mandra-pahoviana satria anao tsy mino any Jesosy zakabiazan'ny olona aniky ny teny lazany eto mandra-pahoviana no andeferako aminareo de ny 9 de nentiny teo aminy izy ka nono nahita any Jesosy izy dia nampifanitsitona ny tena niaraka tam'izay ny falahy dia lavo tamin'ny tany sady nitsikasikasina sy nandoa vory raha vao nahitany Jesosy le zazalahy
tena zerany devoly amin'ny tany ataony fanitsitrona ataony tsikasokasona nandovoly io moa le ataontsika tia Madagasikara hoe voan'ny demoni na hoa azony andro be osy ny olona fa devoly reny azony andro be osy ny olona fa devoly reny zay fa nahita zazavavy ka sendrena mangy olona de azafady pasteur fa itsy vehivavy ity te mikarapoka fotsiny de misikasokano fanitsita eo de mandovoly mba anao vavaka kely de nametra tana ndroana ny fanaratsy ndroana ny fanatsy zay ndre mandeha zay nahita azy de afaka io zazavavy eo tsy manina tsozy hatram'izao zazavavy eo amin'ny 12 taona na 13 taona izy zazavavy zay de toy izy atsika ihany ny vakitegna ny andininy fa 1 Jesosy nantazy anrainiko hoe hoatrinony zay no natongavazao taminy ary ho izy hatsy ny fon'izy mbola zaza zany le zazavavy le zazalahy kely de fa vo tena orosy ny jaly mihitsy zany le ray aman-dreny mahita an'le zanaka paorininy demoni ary fantatsy le ray aman-drainy mihitsy fa hoe demoni le izy paorininy demoni loatra ny zanak'osy de toy zany ary nazerany matetika tao anaty rano izy sy aminony azy sy tao anaty afo izy sy tao anaty rano izy aminony azy fa raha mba misy tsy hainao de mamindrafo aminay ka vonjeo izahay le devoly zany mitady amono an'le zazalahy kely zazalahy io any ao anaty afo ao anaty rano fa mba hovonjony rao ray aman-dreniny any zany izy de tsy maty ka ory de ory mihitsy le ray aman-dreny le ray indrindra ray mpianakaviana mahita zany zanany la apaolin'ny devoly zany aiza mony tsy alahelo sy angoraka ary tena tomany mihitsy aza mahita ny zanaky ny tena marary indrindra paolin'ny demoni toy zany zereo tsara ny zatra andreny fa raha mba misy hainao de mba mamindrafo aminay ka vonjeo zahay fa o Jesosy taminy hainao hoe zatra rehetra de hainy mino ny baibolikolo katolika de tena manazava n'izy tsara koa ny amin'ny baiboly katolika tena tsara mihitsy lazainy aminarany Jesosy hoe fa raha mba misy hainao mamindrafo aminay ary vonjeo zahay de o Jesosy taminy raha hainao ny mino tsy misy de tsy azo atao ho an'izay mino zay ny marina tsy le olona mino ny mahay fa tsy misy de tsy azo atao ho an'izay mino zany hoe miasa Andriamanitra ho an'izay mino de ina ny zavatra nitranga ary niaraka tam'izay dia miantso ny raindra zazalaka ny hoe mino aho onjeo aho ho afaka amin'ny tsifinoko tezandrao mino aho fa hainao zany ho za kosa ny tsy maika vonjeo amin'ny tsifinoko aho satria ay zany fa ain Jesosy zany nikita an Jesosy fa niazakazaka nanatona azy ny vahoaka de ny teny mafiny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ry fanahy mona sy marenina zao mandidy anao mivoa aminy ka aza miditra ao aminy ntsony ary efa ninananana izy sady nampifanitsitona mafy lay zazalahy de nivoaka taminy ary efa tsy toy ny maty ka dia nataon'ny olona hoe maty fa Jesosy naniray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy mana fahefana sery Jesosy namoaka zany demoni ratsy zany ary zay mahita zany keo be debe ny olona voan'ny demoni roana amin'ny anaran'i Jesosy avanretra ty misy fahefansery ny anaran'i Jesosy ande le loalika rehetra zany ka kitindro avy nataon'Andriamanitra ambony ny anarana rehetra ka anekeny lela rehetra fa izy zany no tombony sy mpamony sy voninahitry'Andriamanitra ray sitrana zay afaka ny demoni rehefa niala ny demoni de nataona niala le ratsy tareo de lasa nalemy salamy nefa ho faty le zazalahy raisin'i Jesosy ny tanany de nitsakana izy faly misy ny ray aman-dreniny de zao ny teny aminaran'ny Jesosy ny 9:20 ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy de nanontany azy mangingina ny mpianany hoe nahoana izahay nakona izahay tsy nahavoaka azy ary hoy izy taminy iny karazana iny tsy mivoaka raha tsy amin'ny alalany ho tsara eto tsy mivoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany sy ny fifadikana misy marika le fifadikana misy zany demoni tsy mivoaka mihitsy sitra mihitsy le olo notratra ny aretan'ny devoly raha tsy amin'ny alala mivavaka sy manao fifadikana le olona mpitory azay mampirisika anay mihitsy amin'ny fiangonana mifadianina
ndroandro 3 andro tsy misotro rano a ao amin'ny baiboly tsy misotro rano fa ny akabiazeka misotro rano de miasa mifanamasina fa miasa mifanamasina de fa moka ny deminy de andriamanitra amy lala mifanamasina moka ny deminy araky ny teny Jesosy hoe raha ny fanandriamanitra anao moka ny deminy de tonga aminareo sady ny fanjak'andriamanitra mbola toy izatsika manaraka ny aretina avy amin'ny ozony lalàna ary koa ny aretina avy amin'ny tsy fandinitena mbola toy izatsika manaraka zay a fa fahasavan'andriamanitra ny eo amintsika de ho tanteraka amintsika fisagna fa Jesosy Kristy iny tsy mbola miova maly mandrakitray fa tena manao fagagana mamoaka ny deminy aretina avy amin'ny devoly reny afaka amin'ny an'Andriamanitra isaorantsika izy no zany fitiavana antsika zany na ny mpamonjy azy antoka de Jesosy Kristy avazareta ivavaka tsika saotranao zahay Andriamanitra fomba fahasahoana sy famindram-ponao de nazavainao taminay teto ny aretina avy amin'ny tsy fitandremana fa nazavaina teto ary aveo ndray ny aretina avy amin'ny deminy iny avy amin'ny devoly zay te tsy hain'olona fana misy nano inona satria ny aretina tsy fitandremana fa rety mbola sitra ny dokotera ihany fa ny aretina avy amin'ny deminy kosa de tsy afaka mihitsy fa etin'ny olona mandramaty saotra anao fa misy no mipamonjy anao Andriamanitra nafaka anay ka de aloha ny dera saotra ny voninahitry Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia de manovy roma mahafinaritra ndray tompoko ny fahasoavan'ny Andriamanitra mbo amintsika rehetra ka de mbo tanteraka amintsika ny fiasan'ny sapony azatra enambarany ahatonga antsika andinika fa misy mihitsy ny herin'Andriamanitra mbola manafaka antsika amin'ny herin'ny devoly Jesosy Kristy tsy mivo maly eo mandrakizay amin'ny fanafahana amin'ny asamay sy ny fanasisanana naran'i Jesosy Kristy avazeta ka dia manaraka antsika hijery ny hoe ny aretina avy amin'ny ozo lalàna ary koa tsy ny fandinetena mandra-piaona amin'ny naran'i Jesosy Kristy avazeta amen